Iray volan'ny teny malagasy moa zany ny teny malagasy isa tsekondra, isa minitra, isan'ora, isan'andro, isa-taona dia tokony ho asandratra foana fa io tahaky ny fitsengerena taona io dia ny hevitra izay tamin'ity satria hatramin'izay zay aoka mpandalama malagasy dia tahaka toka mifananatra izay sam'izay ihany no famomeletsony eo fa amin'izao fotoan'izao kosa dia ilefanay amin'ny vahoaka dia ho hitanareo ko vahoaka manjatony fa tsy tenanao ko anarivo mifatsombo ny toerana hoe mba isa tokantrano amin'izay ny anandratra ny teny malagasy dia zavatra rotsy afaka misaraka reo amin'ny mahafirenena iray ny firenena iray dia ny teny sy ny tany dia ny finidiko zany hoe mba ny teny sy ny tany ny velakevitra fanetanana ho ataonay an'io ary io zany dia ito foana io etika rehetrarehetra io eo amin'ny fokotany 7 fa ahelika raha Madagasikara amin'ny mahasombava-mboaka amin'ny Madagasikara ny tenako sady teknisiana fananatany no mpikariko ihany koa zany mpanoratra pikabara dia ezaka izay hoe mba hiainan'le olona mihitsy zany le teny malagasy tsy hoe any amina fikambanana ihany fa misy ny olona tia teny malagasy pikabary mpanoratra fa tsy tia miditra fikambanana dia izay ny antony nanaovana nyity hetsika androany eto amin'ny la résidence keran'ity hitantsika eto ny amin'ny solitena ministère ny kolotsaina taleny kabinetra ny sorana ao ny amin'ny afatsopema ao ny amin'ny sipamama hôtely ro pikabary eto no heverinay zany hoe tena ampitiavana lizy hoe tena erahany rehetrarehetra zany hoe tsy janona amina fikambanana ray fa ho any amin'ny malagasy tsy vaky volo dia isa tokantrano ny tanjonay nefa zany isa tsekondra, isa minitra, isan'ora, isan'andro, isa-taona dia tokony ampiasaina foana le teny malagasy dia amin'ny mahasady mpandala ny teny gasy mahasolombava-mboaka dia nataonay le izy zany hoe hitanareo fa voaka nanjato ngeo tsy omby ary ny toerany satria ny sezatato fotsiny dia teo amin'ny tsy haiko amin'ny eninjato mahery eo dia any tokantranon'olona amin'izay zany le teny malagasy dia ampiasaina amin'ny raharam-panjakana ny lalam-panorenana andininy faefatra teny malagasy ny teny pirenena ny ao amin'ny antenera-pirenena teny malagasy ny teny ofisialy ny ao amin'ny lalam-panorenana teny malagasy teny frantsay ny ofisialy ny tiana tongavana zany dia ny hoe mba hisy fiatraikany any amin'ny isa tokantrano amin'izay le fampiasaitsika anyty teny malagasy ty izy ty moa zany dia mbola hijery toerana malalaka koa zay satria ny rehetrarehetra mihitsy zany tsy mipoeta na mimpanoratra na mipikabary any fa le olona any amin'ny bohitsatsokatsy dia ny zanay na tonga reny boky samihafa na voaka ireny tsy mematy le teny malagasy fa ny eo amin'ny taratasy-panjakana zany no tokony ampiarina le hoe ny teny malagasy teny ofisialy dia lasa matahotra niditra birao le vahoaka zany fa raha neny hitantsika ny firoborobon'ny fikambanana pikabary satria ny kabary ambom-peona ny teny sy ny soratra izany hoe raha fitinina zany dia ny hoe ny teny malagasy tsy maty mihitsy fa eo amin'le fampiasana azy eo amin'le fampiasana azy zany no matetika tsy afaka mampiasa azy ireo manampaizana sasany dia zay natonga nay niaraka tamin'ny professeur Rabelinaina teo namoaka an'ireny boky mba ianarana an'ireny ny etiko zany dia tsotra mandika zavatra ngeza be mihitsy ary natonga nanao politika dia mba hiaro an'izany ny politika pirenena momba ny teny zany zao dia natolotra tamin'ny filoham-pirenena tamin'ny fanokafana ray volan'ny teny malagasy teo za sady mpikambanao amin'ny akademia malagasy anisan'ny namola volany no solombava-mbahoaka dia ataonay izay alany an'iny eo amin'ny antenera-pirenena ary manentana dia mipetraka amin'izay le politika pirenena momba ny teny dia milasa lavitra io teny malagasy anisan'ny zava-dehibe aloha zany dia mifampiarana angeny hoe ny taratasy-panjakana rehetrarehetra dia tokony amin'ny teny malagasy avokoa rehefa eto Madagasikara ny vahiny dia tokony na makapandika teny na avy hatrany izy dia mianatra ny tenitsika fa ny zavatra mampalelo ane isika mankalaza ny teny malagasy amin'ny teny frantsay fa mielabelara le vahinsisisa any amo zany dia tsotra ihany fotsiny atsao fotsiny lalam-panorenana sy fahalalahana dia milamina atsao fotsiny lalam-panorenana dia fahalalahana dia milamina io rehetrarehetra io fa raha mbola tsy anaty lalam-panorenana mitondra mbola tsy nisy fahalalahana za zao mamory eleto any malagasy dia fa misy pitsikilo ao anaty tsy mety zany mamana olona any manjaka ray ny tranoko ry tadiavana zavainy tsy mety zany meo fotsiny fahalalahana dia atao ny lalam-panorenana milamina ty fireneny tia zay mahandro 2018 rotsaka andronerena rajoelona 2018 rotsaka tsombava-mboaka koa zay dia aro lalàna dia aloha hitany avy ambadiny io zay resy